avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Elmondes, metoan'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmondes, hitanao ny vaovao. Mafana ny toetra raha eto amintsika amin'izao fotoana indrindra ny resaka politika sy ny fitantanana ny firenena ka mila vahaolana maika senitra ny vahoaka malagasy. Zana-bahoaka amin'ny miaramila ka tsy maintsy mijoro miaro ny vahoaka ho ny Colonel Charles raha nivoaka tamin'ny fahanginany manoloana ny toetra ara-pirenena amin'izao fotoana izao. Tebiteby andro kandida be ny tanàna nandresy vonjemaika nefa notoriany ny kandida Volomboasary teny amin'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana. Samy andro ny zomao avy izao araka izany ny rehetra izay amoahana ny vokatra ofisialy. Mbola nahitana fahatapahan-jiro tamina faritra maro teto Andrenivohitra. Nateo azany fanambarany ny jirama fa miato izany noho ny fahatongavany Lotsakorana. Nidina an-dalambe manoloan'izay ny mponina teny Ampasapito Malial rehefa maty nandritra ny ora maro ny jiro. Tontosandroany ny fianianany Daniel Chapo amin'ny mafoloam-pirenena hitantana Mozambika ny tena tsy mandritra ny 5 taona. Mpitandro ny filaminana maro no nahetsika nandritra izay noho ny toetra ara-politika izay tsy mbola milamina any amin'ny toerana amin'izao fotoana izao. Ny antsiprian'izay. Ngadondrainy amin'ny valoralina fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo aterina ny araba tomboky lasia tomboky vavy manasanao ihany koa anaraka ny antsiprian'izay. Matoa andatsoratra avy hatrany no ndeha nokafatsika ny fiarahana amin'ity ala ity. Mihamafana ny toetra raha eto amintsika amin'izao fotoana izao indrindra ny resaka politika sy ny fitantanana ny firenena. Mila vahaolana maika sy enitra ny vahoaka malagasy manoloan'izay hialana amin'ireo olana efa raiky tapisaka amin'ny fiainana andavanandro amin'izao fotoana izao. Matoa andatsoratra. Manoloana ny toetra ara-pirenena ankehitriny nivoaka tamin'ny fahanginany nampiakapeony koa ny Colonel Charles Randrianasoavina izay nanambara fa ny miaramila dia zana-bahoaka. Tsy maintsy miroso miaro ny vahoaka izahay. Aok'izay ny fanaovana tsinotsinona ny vahoaka hoy izy nanamafy. Nisy ihany koa ny afatra ny antefa mivantana tamin'ny Andry Rajoelina sy ny Jeneraly Ravalomanana Richard filohan'ny anteny Merandolona. Ampolony mba tsy ilazana hoe anjatony ny olan'ny malagasy ankehitriny na io mikasika ny vahoaka iray manontolo na io mikasika ny isam-paritra na politika na toe-karena na tsy fandriam-pahalemana sy ny sisa. Ankoatra izay ahoana ity délestage ity? Délestage daholo na herinaratra na rano. Ahoana ity tsy fandriam-pahalemana ity? Vakitrano etsy vonolo na heroa. Tsy antsaha tsy antanàna, tsy atoandro tsy alina. Ahoana ny resaka lavanilina? 2 na 3 ariary sisa ny vidiny 1 kilao. Ny taona 13 sy 2 raha nampanantenana 3 tapitrisa ariary tamin'ny taona 12 sy 2 ka naroboka ny Sava sy Diana ny vidiny 720 ho an'ny kandida Andry Rajoelina tamin'izany fotoana. Ahoana ity fanakatsakana nampanao politika ity? Tsy mahazo mamory vahoaka ankalamanjana fa voadariko ny mpitandro filaminana. Misy vola sa tsy misy vola ao amin'ny kitapom-bola mpanjakanao. Tom greve sy mitabataba daholo ny ankamaroan'ny olona fa tsy mahazo karama na tambi-karama na tambinasa indrindra ireo mpampianatra sy mpanabe manerana ny Madagasikara. Ary toa tsy hita intsony ilay piosinomby. Hanika misalasala ny piopy tsy fantatra intsony izay tena zava-misy marina. Fanontaniana mila valiny avokoa ireo. Hatr'izay ka hatramin'izao fiandohan'ny taona 20 sy 2 izao. Kanefa akotsy maneno hatramin'izay lan'ny kary araka ny fomba fiteny. Tsy misy antenana intsony amin'ity fitondrana ity raha tsy hoe anajatena sy anana fahendrenanga. Mikasika ny fanokevitra manokana aseho ivelany hoe malalaka ny serasera tataovana tahotra sy fanaporetana samihafa nefa izany tsy ahafahana maneho hevitra malalaka. Voakasika manokana amin'izany ny fanokevitra politika na fanehoana trangan-javatra mety anohitoina ny politika ny mpitondra ankehitriny na ny fianakaviam-be politikany. Raha tena zoina tsy misy fahalalahana maneho hevitra eto. Endrika ivelany anakotakonana ny tsy fahombiazan'ny mpitondra ankehitriny no anaovana serasera ary anindraindra na olo-tokana na ny culte de personnalité. Tsy misy zany liberté d'expression zany eto Madagasikara. Eto dia efa miandry izay fivoaran'ny toetra rà ny rehetra.
manontany tena ihany koa ny aminy hoe ino indray zao ny fampetra ho raisin'ny mpitondra manoloana iny fanokevitra nataony kolonely Charles Andrena Soavina iny. Mila vahaolana maika sy entitra daholo ireo rehetr'ireo mba tsy anampitrotraka ny olana efa raiky tapisaka iainan'ny vahoaka amin'ny andavanandrony. Zana-bahoaka ny miaramila ka tsy maintsy mijoro miaro ny vahoaka hoy ny kolonely Charles raha nivoaka tamin'ny fahanginany manoloana ny toedra rahapirenena amin'izao fotoana izao. Aoka izao ny fanaovana tsinotsinona ny vahoaka hoy izy ary nisy ihany koa ny afatra ny antefa mivantana tamin'ny Andry Rajoelina sy ny jeneraly Ravalomanana Richard filohany antenemeran-doolona nataony ihany koa nandritra izay. Zana-bahoaka izahay ka mahagaga nilazana hoe vahoaka tsy maharesy miaramila. Tsy maintsy miaro ireo ray aman-dreny ireo izahay raha misy ny famonona. Hoy ny nambaran'ny kolonely Charles Andrena Soavina tao anaty horonan-tsary raha nandefa afatra ho an'ny jeneraly Richard Ravalomanana. Jerem-potsiny ny tsy fisian'ny jiro sy rano, ny fahasarotan'ny fiainana, ny alamay sy ny sisa. Manginy fotsiny ny fanondranana ny harem-pirenena izay tsy misy afaka hanao izany raha tsy olona ambony raha ny nambarany. Eo ihany koa ny fanagadrana olona tsy amin'ny antony izay efa tapitra ny sazy mbola toizana ihany. No mafisiny ihany koa fa tokony ho ajanona ny fandefasana réquisition amin'ny tafika tao anatiny ity horonan-tsary ity. Mba janonjanony io fandefasana réquisition isaky ny metsika tonga de aiza parasy metsika rive de tafika no atsoino ary ty resaka OMC mona ty fa tokony obsolete ngeo ka zahay amin'ny tafika hoa de mitsoroko amin'ireo fa zay de zana-bahoaka fa zay tsy natao tsy natao hiaro mpitondra vity fotsiny. Manino ianao mpitondra raha mba amboarinao tsara fitondranao fa tsy ataonao manao abus isaky ny metsika dictature isaky ny metsika ty. Aiza hatramin'ny fifidianana zao ka maramila avy any Fianaratsoa avy any aiza tsy fantatro alefa miakatra Tananarivo hifidy anaovanao ordonnance zay tsy fantapatatra ty. Ankilan'izay dia nanamafy ihany koa ny jeneraly misotro ronono nanaovana fanadihadiana fa hiaro ny vahoaka sy ny fananany no asa nirahana ny tafika amin'ny mahatafika malagasy azy. Ny vahoaka hoy izy no tompony ny fahefana. Na ny anarany zange hoe tafika malagasy ary mahatafika malagasy zay dia ny vahoaka malagasy no iavininy ireo miaramila ao anatin'ny tafika malagasy. Ary zay mahatafika malagasy zay dia ny tanora malagasy rehetra manerana ny nosy na avaiza feno taona dia atsona amin'ny anony hoe fanompo-pirenena. Rehefa mampiasa ny basy ny miaramila ny vahoaka malagasy satria basy mahafaty iny ny vahoaka malagasy mamea lalana azy ampiasa nyny basy iny iarovana ny firenena sy ny vahoaka ao aminy. Ka mahagaga ihany ny tenenana hoe vahoaka malagasy tsy aresin'ny miaramila ny miaramila tsy natao mihitsy ny hiady amin'ny vahoaka malagasy noho izay antony izay. Hitambaran'ireo naneho hevitra ny hoe tsy tokony ampiasa hery amin'ny sivily tsotra. Ny samy mpanao politika ny tokony resaka politika, ifampidinika, ifanakalo hevitra navotana ny firenena, ny fandripahalemana ny tokony hotandrovana mafy, indrindra ireo any amin'ny tontolo ambanivohitra izay miaina lalandava ao anatin'ny tebiteby. Fa tebiteby ny an'ireo kandida be ny tanàna nandresy vonjemaika nefa notorian'ireo kandida volomboasary teny amin'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana. Na izany aza saika tsy nanova ny fandresen'ireo didim-pitsarana ny voaka hatreto samy miandro ny andro ny zomazo ao arak'izany rehetra izay amoahana ny voaka mpifidianana ofisialy ihany koa. Onona saina. Tamin'ny ankapobeny tsy nanova ny vokatra vonjemaika navoakan'ny Seniny 20 Desambra 2024 ho an'ny faritànan-Antananarivo ireo didim-pitsarana navoaka ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana. Ho an'Antananarivo renivohitra nisy ireo birao-pifidianana nofoanana toy ny teny Antsahabe fa tsy nampiova ny filaharan'ny mpandresy hoy ireo mpiantsehatra politika teny an-toerana. Nolavin'ny fitsarana ihany koa ny ankamarondro fitoriana napetraka. Ankoatra ny komuna Antananarivo renivohitra atao anatin'ny faritra Analamanga, isany namoahana didy ihany koa ireo komuna tany amin'ny faritra manodidina. Fitantainana hatramin'ny farany ny an'ireo kandida be ny tanàna avy amin'ny fanoherana sy ireo tsy miankina izay efa nandresy tamin'ny vokatra vonjemaika navoakan'ny Seny nefa notoriana ireo kandida avy amin'ny volomboasary. Ny tebiteby moa hatrany am-boalohany zany satria zareo herimara moa zany nametraka an'le rekety dia tsy maintsy mitebiteby ianao satria mirere mihitsy zareo any amin'ny tanàna any hoe tsy mbola tsy ampahafiry volan'ny herimara io, ny fahefana mbola anay sy ny sisa dia mitebiteby ihany ianao kanefa ny marina moa marina ihany ary eo ihany koa Andriamanitra zany nahita izay fahamarinana izay.
nolazaina zany fa tamin'ny fito ny voanidiny birao de vote dia lazaina ihany koa fa nisy nanentana tamin'iny fotoana iny dia mbola nylazaina koa fa nitsabany délégué-na ifovoy ny asan'ny birao de vote dia anisan'ny toriana tao ny mahakasika ny hoe candidat Nzara Vola, candidat nanao tsindry tamin'ny délégué dia anisan'ny teo ihany koa ny hoe fangatana fanafoanana voka-pifidianana izay tena nitaritanay dia izy aloha zany tena marina tsy mitombona daholo ny zavatra ndresahan'ny mpitory, tsy mitombona daholo ny zavatra ndresahany fa tsy mahazaka atao hoe fa resena zareo dia zany nitadirika nieritreretiny hoe anafoanana indray ny antoko hiry maro moa zany no nitory. Mbola mitoy ny tebotebo andreo kandida ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna mandra-pivoaka ny voka-pifidianana ofisialy ny zoma ho avy izao. Ny fitsarana dia kitro iafaran'ny taranaka ary tandroka hiaro ny vozana, hiaro ny atao hoe fahamarinana ka dia apetraka aminazy satria mbola tsy mivoaka ny valiny amin'ny fomba ofisialy. Mitodika amin'ny fitsarana eto Madagasikara ny fijerin'izao tontolo izao ary mino fa mpitsara endry mataotra an'Andriamanitra ary mametraka an'izay fanianana izay efa nataony teto amin'ny tany republikanina zany. Dia tona dia mbola miantso hoe mba hijoroany zany atao hoe rariny sy nitsiny amin'ny ara-dalàna zany satria safidim-bahoaka no tanterahana tamin'iny dia mba anjaka izay hoe safidim-bahoaka izay zany fa dia anomboka amin'ny 10 maraina ny zoma izao ny famoahana amin'ny fomba ofisialy ireo vokatra tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna ny 21 desambra teo. Ho an'ny eto Antananarivo, ao ireo mbola miandrandra fitsarana vonina apiatra ny tany tan-dalàna, ao ireo efa manomana fety lehibe noho ny fandresena efa fantatra fa ho azo. Amzomazany ny fotoana ao anatin'izay fiandrasana ny voka-pifidianana ofisialy zay. Fa miankina amin'ny vokatra ofisialy izay ho avoakan'ireo mpitsara tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna farany teo no ampisina tsiny akorotana eto amin'ny firenena ho ny filohany antoko Front de Libération Nationale Landroany. Ampitondry izay natsapa ireo osoka nataony nampandresen'ireo kandida volomboasary izay efa mandrangaranga mpitandro ny filaminana raha misy mikasa anakorontana eto amin'ny firenena. Onona zay. Any amin'ny fitsarana misy ny ady amin'ny fanjakana sy ireo rafi-pitsarana mahefa amin'izao ny baolina. Eo am-pelantanan'izy ireo no ampisy ny fitoniana na tsy eto amin'ny tany sy ny firenena amin'ny fikirakirana ny voka-pifidianana tamin'ny 21 desambra teo izay fifidianana manakaiky ny vahoaka. Maro ireo zavatra nitranga rehetrarehetra tsy mifanaraka amin'ny lalàna tamin'iny fifidianana iny. Na ny mpanohitra zany na tsy mpanohitra izy fa ireo milaza zay hoe indépendant dia milaza n'izany daholo afa-tsy izy rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina zany. Ka raha efa jerentsika dia mana amin'ny zavatra nataony ny fitondrana ankehitriny. Betsaka ny tahotra misy eo aminy, betsaka ny fanahina misy eo aminy satria fatany tsara ny zavatra nataony fa mety hiteraka korotana ary tena mety hiteraka korotana be. Noho izany dia miomana ny amin'izany izy ary mampiomana ny sain'ny vahoaka izy fa hiatrika korotana ary milaza izy fa efa vonona hiatrika n'izany korotana izany na ny mpitandro ny filaminana na ny fitondrana ankehitriny na ireo mpiaradia amin'ny fitondrana ankehitriny dia efa vonona ny hiatrika n'izany korotana izany. Dia eny fa na dia mbola tsisy akoriny azany ny fanambarana ao ataon'ny opposition fa mety hirosoana amina endrika ohatran'izany ary ny opposition hatramin'izay dia ny tsisin'ny korotana no nahatonga azy narefo fa tsy hoe marefo amin'ny fanaovana politika akory. Ny mpitondra sy ny mpiaradia aminy efa nandrangaranga fa andray fepetra ho an'izay mikasa anakorontana aorian'ny fifidianana. Ny antoko politika nandrotsaka kandida ho ben'ny tanàna etsy andaniny maneho fa tsy anaiky raha tsy ny safidim-bahoaka no hivoaka. Tranga izay ina hiteraka savorovoro. Safidy ny andeha amin'ny lalan'ny demokrasitsika dia ny feon'ny vahoaka zay. Fa nefa ny fitondrana moa zany dia nandefa ilay général milaza hoe tsy hisy indray vahoaka aresy mpitandro ny filaminana dia eo zany no mampatahotra amin'ny raharaha io. Ny vahoaka tsy anaiky ny fanodikodonana ny voka-pifidianana sy ny safidiny ny fanjakana milaza fa tsy hisy zany fa vahoaka aresy mpitandro ny filaminana tsisy vahoaka aresy ny mpitandro ny fanjakana amin'izay tiany ataony. Ka izay zavatra zay dia akitsika zany amin'ny fieritreretan'ny mpitsara ny amoahany voka-pifidianana fa tsika rehetrarehetra dia samy maniry fa tokony tsy hisy antikana ny safidim-bahoaka amin'ny lafiny hafa mba tsy hisiny ny fanondrotana. Tokony hiainana ny demokrasia ary tokony ho ampiarina sy ho ajaina raha ny faneho-kevitra. Veriasina ny fifidianana eto Madagasikara raha ireo fifidianana telo farany no jerena ka asa anarina izay ve ny fitsarana sa anohy ny efa tsy nentina taon'ny teo aloha ho hiatrany ny antoko Front de Libération Nationale.
Vokatra amin'izoma ho avy zao zany no isany hamaritra ny atohiny tantara eto amin'ny firenena raha izay faneho-kevitra izay. Fa itoetrany ny fanondranana antsokosoko ny harem-pirenena eto amintsika raha tsy voasazy araka ny tokony ho izy. Ireo mihevitra azy ho tsy maty manota ho ny mpanao politika tamin'ity androany ity. Ireo trondro vaventy amin'ireo fanondranana antsokosoko samihafa izay tsy misy voaresaka ny ankamaroany. Fa ireo irakiraka trano no tratra sy atao azalamboka mampandringa ny ady amin'ny fanondranana antsokosoko. Ny harem-pirenena eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao, Christian Dimby. Ny sesesy tato ato ny fanondranana antsokosoko ny harem-pirenena, indrindra fa ny fanondranana sokatra. Mananika ny 500 isa ireo sokatra tratra, nisy ny kasa anondrana tsy ara-dalàna nakany velany raha ny tao anatiny izay iray volana lasa izay. Ny fisiny tsy maty manota sy ny tambazotra matanjaka mpikatsaka tombontsoa manokana amin'ny alalan'ireo harem-pirenena malagasy ireo no mahatonga ireny tranga miverimberina ireny, hoy ny mpanao politika. Le rafitra misy eto Madagasikara mbola rafitra rafim-pangejana, rafitra fandrobana ary rafitra manomevana ny mpanjanatany, handrava ny fananantsika. Ka io fanondramana sokatra, fanondramana volamena tsokosoko, zay ihany nitatsika fa mbola be dia be ny fanondramana mbola ataony. Samby mihinana dikany le fanjakana rehefa ahoana nareo vazaha ihany hihinana fa zay tsy hihinana dia zay koa mba makany anjaranay agnatin'le izy ary zay mahatonga le fitsondram-panjakana maro voasarignitra agnatin'io mba makany anjarany izy. Fa rehefa zay no izy fa dia aleo tavelany voaka malagasy fa nareo vazaha mihinana dia aleo koa zay mitondra fanjakana mba mihinana, zay mahatonga zareo tafiditra agnatin'io. Ny fanazaziana ireo trondro vaventy tomponantika sy ady kotrika ireny fanondranana antsokosoko ireny ny tokony ho lara-pahamehana raha tiana ny ampitsahatra izay fandrompana ny harem-pirenena izay. Io fa fomba fiady io. Le tena topo-kevitra rehefa tena mahoraka ny raharaha dia tsy maintsy mitady olona amirana le asa ratsy. Tsy maintsy mitady zay rehefa fomba fiady io hoe iza no gadrena amin'ity dia zay tratra any aloha tratra dia iny zany lazaina hoe nangala tratra amin'izay. Fa tsy mihitsy no izy ndraindray tsy zavatra kely mety 1 kilony azy fa ny sasany eto zao volamena eo amin'ny 2 tonnes isam-bolana manjavona. Fa tsy io 3-5 kilo io nitanao fa ny 2 tonnes isam-bolana manjavona. Tsy hita, tsy maintsy zalangeza be io zany fa ny trondro be tsy ho azonao satria agnaty fanjakana le trondro be tsy ho azonao mihitsy. Tsy aivina, teratany sinoa misa 3 indray no tratran'ny fahatserana omaly, saika anondrana sokatra misa 500 any Shanghai. Herinandro vitsivitsy talohan'io ihany koa, solombavambahoaka aperinasa sy ny ekipa no nitratehaka niaraka tamin'ireo sokatra misa 12 teny Ambobao Antehiroka. Santoinana ireo fa efa maro ireo tranga izay tokony ahatonga saina ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny ka iroso amin'ny famogorana hatramin'ny fakany ny tambazotra mpanao ity afera maloto ity. Fa mbola nahitana fahatapahan-jiro hatrany tamina fatra maro teto Antananarivo. Nateo azany fanambarany ny jirama fa miato zany no ny fahatongavany rotsakorany. Teny Ampasapito nidina dalambe ireo mponina omaly alina rehefa maty nandritra ny ora maro ny jiro. Ho an'ireo mpanjifa nanaovana fanadiadiana tamin'ity androany ity. Ny tsy fisian'ny politika mazava momba ny famokarana herinaratra no isan'ny fototry ny olana amin'izao fotoan'izao. Santatra Randriana Arjona no mitatitra ny antsiprian'izay. Nahaty ny fahatapahan-jiro mifandimby eto Antananarivo, hoy ny jirama omaly tao amin'ny pejiny ofisialy. Antony izany, efa miasa feno ny tohadrano ao amin'ny tobim-pamokarana herinaratra ao andekaleka amin'izao fahatongavan'ny orana izao. Tsy izany no niseho, nitohy hatrany ny fahatapahan-jiro. Teny Ampasapito, nidina an-dalabe ireo mponina omaly alina. Antony, maty nanomboka afaka omaly alina tamin'ny 10 ora ny jiro ka tsy mbola niverina hatramin'ny omaly arivo. Tranga izay manapirofo fa tsy any amin'ny tsy fahampiany rano no olana mampisy ny delestazy fa ny tsy fisian'ny politika mazava ampitombo ny herinaratra vokarina hoy ireo olom-pirenena. Eo ihany koa ny fahanteran'ny foto-drafitrasa. Ny hoe ho foana ny delestazy ny jirama hoe tonga ny orana dia foana ny delestazy tsy marina zany. Tsy ny orana ny olana fa ara teknika ao amin'ny jirama mihitsy misy olana.
ka zay olana zay zany mila dadavana vahaolana maharitra mihitsy hoe inona ny tena solution hoentin'ny mpitantana, inona ny solution hoentin'ny mpitondra, fa tsy arirarira foana ny olona hoe tonga ny orana dia ny orana problème dia tsisy orana indray dia hoe ny tany maina ny olana fa jirama tsy manana olana dia zay zany le olana eto tanany tokony mba hitady vahaolana maharitra mihitsy fa tsy arirarira voaroatra zany le vahoaka. Io tsisy vahaolana zany io fa fomba ialana bala fotsiny io zany satria zao raha hoe zao tsika hoe teo tsisy orana dia misy délestage dia jerenao tsara fa raha ho avy indray ny orana hafa indray ny tsy maintsy ho tenen'ny zareo hoe simba mivaratra indray ny tsy haiko avy mivaratra indray mety hampisy délestage dia miodiko ohatr'izay foana ihany zany no tenen'ny fa tsisy vahaolana maharitra zany. Raha tiana ho afaka le délestage dia ny fanamboarana any amin'ilay fotony zany ny tena ilainy fa raha voaresaka hoe tsy izay io dia tsy afaka zany mihitsy ny délestage na io rano io ary mahatonga ny rano io le robiany any mihitsy nefa ohatrany tsy mahatosika an'le rano manerana an'le Antananarivo intsony dia izay mahatonga ny rano misy. Manoloana izay olana herinaratra izay fa tanterahana no ilainay fa tsy fampanantenana lava reny ho hatrany ireo olom-pirenena. Hita zany le tao amin'ny pejy jirama io dia hoe foana délestage tena tsara zany tanteraka tena tsara fa le vahoaka malagasy fa leo raha ohatra ka hoe sanatry ny hoe fampataina tanàna pokaty izy dia tena zavatra mampalahelo fa le zaly le vahoaka fa tsy tokony mampanantenaina zany fa rehefa tena hoe tanterahanareo izy tanterao zay tokony endaviana ny vahoaka tena mijaly dia satria be lehibe aminay no mpanao asa tanana tsy dia simba le asa tsy mandrosomosy ny asanay fa dia miangavy zay hoe tompoko aza ampanantenena pokaty ny vahoaka fa dia mba tanterao zay zavatra ny teneninareo zay ny manoteny noho ny olana ara-teknika na ny tsy fahatomombana ny famatsiana no mety hampisy ny fahatapahan'ny herinaratra araka ny fampitana avy amin'ny jirama. Olana ara-teknika ary ve sa tsy fahatomombanana no anton'ilay fahatapahana naharitra teny ampasapito ka nahatonga mpanjifa hidina an-dalabe? Tsy avina, ankoatra ny tsy fisian'ny orana, mitarika fahatapahan'ny herinaratra ihany koa ny olana eo amin'ny famatsiana solika. Iroso amin'ny fampiasana groupe termika ny orinasa jirama raha ny nambarany Andry Rajoelina ny farany taona teo. Izany hoe ampitombo ny olana efa misy raha toa ka tsy maintsy hiakatra ny vidin-tsolika atoato. Dia izay ihany koa no entina misendo vetivety ao anaty doka fohy. Aza misaraka aminay ary. Tsika miara-miketrika ilay ho avy mamiratra. Miara-manorina, mamorina, tsy hijanona tsony. Satria efa hainao fa tsika tanora no tompony. Ndao ifandray hitady inspiraka vaovao hanoratra ilay pejy vaovao mety amintsika. Afaka mamorina, maneho ny maizy atsika. Efa aty amintsika zao ny baolina. Tsisy anakantsika satria isika iray mifandray miara-manokatra lalana vaovao ka tonga le fotoana zao dia zao ndao falera Thelma miova ho yes. Mamerina ny araba hatrany tombo kilasy tombo vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Isan-tarantsika izay tsy maintsy nampiakatra ny asarany entany ireo mpitatitra fiara vaventy noho ny faratsiny ny lalam-pirenena raha tsy ilaza fa tsy lalam-pirenena faharoa amin'izao fotoana izao. Ny fiakaran'ny sara-pitaterana izay tsy maintsy hanamafy ny avidangany vidiny entana ihany koa raha ny fanadihadiana. Daniela Minoarso. Ankoatra ireo olana maro lafa izay sidren'ny ireo tantsampamokatra, manano sarotra ho azy ireo ihany koa ny famoam-bokatra amin'izao fotoana, noho ny fiakaran'ny saran'entana ilaina amin'izy ireo vokatry ny faratsiany lalam-pirenena ankehitriny.
tranga izay isan'ny mampiakatra ny vidim-bokatra hitantsika eny an-tsena amin'izao fotoana. Ireo mpitondra fiara vaventy mpitatitra-entana izay tsy maintsy mampiakatra ny saran'entana miankina amin'ilay entana hoentiny no ny vola mivoaka amin'izy ireo ateraky ny faratsiany lalana ankehitriny, ny fahatarana, eo ihany koa ny tsy fandriampahalemana eny an-dalana. Misy fiantsaiky amin'ny lehibe amin'le tomobile sy ny raha tsy miaka tsara ny gasoil, le lalana ratsy dia automatika le izy miakatra. Io mahatonga an'le vidin'entana miakatra satria isaky ny tonga dia efa manao entretien, isaky ny tonga dia manao entretien dia tsy maintsy misy fiakarany le izy. Any anay resaka conteneur dia zay sarotsarotra ratsy le lalana. Tangana be amin'le pièce tsy simba le tomobile dia lasa miakatra automatika le frein. Ninay zao PPN io zany tena fetinay. Izy zany efa samy matsapy, samy matsapa an'le entretien ataonay moa le lalana ratsy, sécurité eo andaniny. Ankilany, vao maika ny tombo amin'izao fotoana isy ny rotsakorana izao ny faratsian'ireo lalam-pirenena manerana nosy. Indrindra ireo lalam-pirenena izay efa nampitarena ny maro hatramin'izay, tahaka ny lalam-pirenena faha-7, ny lalam-pirenena faha-2 ary ny lalam-pirenena faha-9. Itsonjovana ny endreo mpandeha sy mpamily araka izany, efa misy ny lamanapetraka ho an'ireo fiara eto amin'ity tompom-piatsonana iray eto andrefa Nambojanahary ity. Ny fiara nizahana ho an'ny mpitondra olona zao nizahany mba tsy hitondra entana mavesatra, fa tsy maintsy hoe fourgon zany no spécial mitondra ny entana na entana voyageur. Dia ny lamina koa hoe nizahana amin'ny fiara rehetra izay tonga tsy maintsy kojakojaina arak'izay tokony ho izy, mba tsy isian'le hoe panina eny an-dalana sy ny hoe fahatarana tanteraka hoe be loatra ny fahatarana. Raha le sud-est zao raha tokony tonga amin'ny 7 heures zareo dia lasa ndray amin'ny 9 vao tonga. Lasa misy décalage eo amin'ny adiny ray eo zany ny fahatarana. Nefa na izany ary ny chauffeur miezaka ihany ny mandamina sy mandrafitra an'ilay izy arak'izay mahafaly ny voyageur. Ny sécurité ny tomobile izay manao national rehetra dia tsy maintsy manao caravane, tsy mahazo mandeha tokana fa tsy maintsy mifampiandry foana. Dia izay no lamina tsy maintsy napetraka aloha zany a. Dia zahana zany zareo miala aloha dia mba eo amin'ilay point hoe tena point noir izy mba tsy alina be miditra eo amin'ilay toerana. Hatrito, nateo aza ny fitarainana, saika fampanantenana pôkaty an-trano nomena mikasika ny fanamboarana ireo lalam-pirenena izay mampitaraina ireo mpandeha sy mpampiasa lalana teto amintsika. Ny fanamboaran-dalana izay tokony atao lara-pamehana no ny lalana izay isa lalan-drà mampirina ny fampandrosoana ny firenena. Fa ray mpianakaviana iray indray no nanolana sy nanao herisetra ara-nofo tamin'izany vavy nandritra ny 7 taona. Fisian'ny tranga izay manamarina fa tsy mahomby ary tsy voadinika ilay lalàna mampiditra ny castration. Ho famaizana hoy ny mpiaro ny zon'olombelona kantony mampisy hatrany ny trangana fanolanana eny anivon'ny fiarahamonina. Gabin Eloano mitatitra ny Antsiprian'izay. Raha mpianakaviana iray indray no nahiditra ponjavonjy maika ny tsy afay no ny fanolonana sy fanaovana herisetra ara-nofo sy ara-batana ary ara-tsaina tamin'izany ny vavy. Raha ny fanadihadiana nataon'ny mpitandro filaminana nandritra 7 taona io vehivavy io no niara-ny fampijaliana sy fanararaotana ara-nofo nataondrainy. Izany hoe nanomboka tamin'ilay zazavavy 14 taona ka hatramin'izao izy efa 13 taona izao. Loharanom-baovao avy tamin'olona manodidina no nahafantarany polisy-pirenena ny fisian'io herisetra io ka nahafahana ny rosa amin'izao fisamborana azy izao raha ny fampitam-baovao voaray. Tsy azo akena ireny fihetsika mamaoafady sy mifanohitra ny soatoavina ireny hoy ny firaisam-monim-pirenena misehatra amin'ny fiarovana ny zon'olombelona UNMDH na ny Union Nationale Malagasy des Droits Humains. Malahelo dia malahelo tokoa ny fo mahita an'ireny abibina moa zany herisetra. Sesta moa filazanay anazy hoe amin'ny zanaka nateraka ao ve dia sahanao ny anolana, amono, ampijaly. Amin'ny ankapobeny tena mahazovana ny fifohana na ny fitsindromana ny zava-mahadomelona izay mahatonga ny olona tsy manana mahaolona azy intsony fa lasa biby toetra angamba filaza azy
dia manaonao foana satria izany zanaka zany a dia sady fady zany amin'ny mahaolombelona tsy ho an'ny gasy ihany fa ho an'ny rehetra mihitsy. Nejanona ny sazy ho an'izay tratra manolana eto Madagasikara nampidirina tao anatin'ny fehezan-dalàna famaizina ilay castration. Io fepetra io izay nambarany Andry Rajoelina ny fiafarany taona 2023 ary nitadiavana ny fomba rehetra ahatonga azy ho lalàna eto amin'ny firenena. Erivelona isa tokony toy ny ray aman-dreny am-panahy, firaisamonim-pirenena, fikambanana samihafa teto an-toerana, dia ihany koa ny mpiara-momby natoko ara-bola sara teknika toy ny masovondrona Europeanina teo aloha Isabelle Delattre no ny iray feo nilaza fa mifanohitra amin'ny lalàna sy fifanarahana iraisam-pirenena izay nosinoavin'ny Madagasikara io lalàna noforoan'ny fitondrana Rajoelina io. Lany ilay lalàna fa hatramin'ny androany tsy hita ny fampiarana azy. Tsy fantatra ny hoe iza tamin'ireo voalazan'ny fitsarana fa nanolana no nofisirana. Ny fanamafisana ny fanabeazan'olom-pirenena sy ny fisorohana ny herisetra sy ny fanolanana no tokony masoana hoy ny UNMDH rehefa hita fa tsy nahomby ilay lalàna. Misy tokoa ny lalàna izay nahatonga risabe teto amin'ny firenena satria misy noerana ihany zany amin'ny lalàna raisam-pirenena momba ny zon'olombelona zany a. Anay zany dia tokony toy foana ny fanabeazan'olom-pirenena vanina indrindra fa ho an'ny ray aman-dreny, ho an'ny mpitaiza tanora sy ny maro samihafa satria raha toka napetraka izay lalàna lazaina hoe enjana izay a dia nefa dia enitsika isanandro tsy mbola misy foana ny fanolanana zany a. Dikan'izay zany a dia beazina zany a no tokony ataon'ny tanora ireo ray aman-dreny a sy ny maro samihafa mba hiova ny toe-tsaina eo amin'izay fanabeazana ny zanany a na ny mpiarabelona amin'izay. Ohatra iray amin'ny fomba fitantanana ny firenena ataon'ny fitondrana Rajoelina ity fanavoazana ny lalàna ka nampidirana ny famosirana ho isan'ny sazy ho an'izay tratra manolana ity. Lalàna izay tsy voadinika sy tsy nakana ny hevitr'ireo mpiantsehatra isa tokony ary nolaniana ihany na teo aza ny endrika tsy fankasitrahana samihafa na teto an-toerana na tany ivelany. Ankehitriny voaporofo fa tsy nahavaolana eo anatrihan'ireo mpanao herisetra sy mpanolana. Lafomba vao hafa lasa mifantoka betsaka amin'ny fanitanana lanonana sy fanaovana rima ny ankamaroany mpikabary malagasy amin'izao fotoana. Mivoana amin'ny tena kolotsaina ankilan'izany ho ny fikambanana ampinga tamin'ity androany ity. Masoa toavana malagasy ny kabary izay overy raha mbola mitony makasika izay raha ny fanazavana Daniela Minorso. Tsy fantatrao ka zany raha volana kely ny ambomanarina sady manditra sarokanariny ao anatin'izany indrindra no mbola nabaraka aminao ndray matory fa raha tena avinao dia soa vomoniny eny Atsibazaza ty manjaka miaka no itsabokinany loko manga ngady tsy mahamasina ny amin'ny ampamarinana. Dra tokana angina sisaka verino ny fandalovany valanaretina Covid-19 teto Madagasikara. Miverina miroborobo ary mihamazovana indray ny fampianarana sy fianarana kabary malagasy amin'izao fotoana. Hita taratra izany amin'ny alalan'ireo fikambanana mijoro sy ny fisian'ireo fampianarana amina toerana maro samihafa amin'izao fotoana. Ny ankamaroan'ireo mpikabary ankehitriny izay saika lasa mifantoka amin'ny fanentanana lanonana ny ankamaroany antony tokony hanamafisana ny fampianarana azy ireo tiany mbola mpianatra tsy voana amin'ny soatoavina malagasy raha ny fanazavana. Tena miroborobo tanteraka tokoa ny resaka momba fampianarana kabary ny mpikabary ao anatin'izay ny lesoka nefa dia eo no ijerentsika satria indraindray efa tsy ilay kolotsaina intsony ny tena omena fa variana kely ao anatin'ilay fanentanana lanonana ny mpikabary dia lasa ny fanentanana lanonana indrindra ihany koa miaro rima ilay kabary dia rehefa miaro rima amin'ilay tsinjery ilay izy dia lasa hitatsika fa lasa mahavery ny ataontsika hoe soatoavina malagasy zany hoe zany ho antsika mpampianatra kabary zany dia tsara foana mampianatra ho an'ny mpianatra izay ampianarintsika sy ireny olona ao amintsika ireny anomeny atsona hoe tena kolotsaina marina amin'ny kabary rehetra izay tanterahana amin'ny andraikitra izay omena ho an'ny tena tsiraray avy.
ankilany tsy mifidy salantony intsony saika mianatra kabary avokoa amin'izao fotoanana ny ankizina ny lehibe raha ny tonga mianatra eo anivo ny fikambanana ny mpinga manokana ny fampianarana kabary ane zao dia efa misy isaky ny elakelan-trano ihany koa hoe midika izany ary taratra izany fa mandroso ny resaka momba ny kolotsaina dia amin'ny alalan'ny kabary sy fampianarana andreny kabary reny ary amin'izao ara dia efa maro dia maro ireo misehatra amin'izany atsotsika hoe kabary izany na kely io na lehibe io na lahy io na viavy io dia efa tafiditra ao anatin'izay daholo ny akamarony misy nanjandriny indrindra zao ny efa nandalo atao fikambanana mpinga dia enitaona ny zandriny indrindra ary ny zokiny indrindra dia 20 taona ny zokiny indrindra nankalazaina androany 12 janoary tetsanosy ny androm-pirenena ho an'ny kabary andian'ny fatelo nisy nandritra izany ny fanolorana marobonahitry ny kanto ny soratra ary ny kolotsaina ho andreo mpisehatra maro amin'ny kabary zakona atao hoe bando magaga ka namitaingina bolidona ny mozinina na maninona raha mandalo mampiherika mefa raha miserana manakitra mandalo ary mikopaka mampangolo vitsika ny ratsy vitany vaovao ny toetry ny andro no anoizantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alay ity iverina hikasika amin'ny Madagasikara ka tombanana nakaiky ny amorontsiraka tsy mandrefa nosy ilay rivo-doza dikeledi ny tolakandro teo raha ny vinavina ny foibe famantarana mety ho toetry ny andro Omafo ny rivotra sy norambaratra hoentiny izay voasikajo rivo-doza mahery vaika Christian Dimbo no mitatitra ny antsiprian'izay. Tany amin'ny 720 kilometatra andrefan'ny Morombeno nisy ny foiben'ilay rivo-doza dikeledi ny tapany maraina teo. Niakatra ho 10 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy, arahina tafiotra 5 kilometatra isan'ora raha ny vinavina ny foibe famantarana ny toetry ny andro. Nikisaka ny anatsimo, ny azy ny faritra atsimo atsinanana iny izy tamin'ny 10 ora maraina, ary voasikajo rivo-doza mahery vaika. Ho an'ny tamandididina tamin'ny 10 ora, ka tamaiky 10 ora teo moa zany dia any amin'ny 720 kilometatra andefan'ny Morombeno nisy an'ny foibeany. Mbola tao anatin'ilay sokajiana aloha izy hoe forte tempête tropicale tamin'ny manodidina 10 ora teo izay dia nirivotra miaraka amin'ny 10 kilometatra isan'ora tafiditra mahatratra 510 kilometatra isan'ora manakaiky ny ivony. Nikisaka mianatsimo somary atsimo atsinanana izy zany hoe somary miamanatina kokoa zany raha oharina amin'ny motsiraky ny atsimo andefana amin'ny hafainganam-pandeha 720 kilometatra isan'ora. Tsara aloha manamarika fa tsy tombanana isantanety fa naramorona izy amin'ny ankapobeny any amin'ny manodidina 90 kilometatra any amin'ny motsiraky ny nosy anoansa. Raha ny vinavinany teo anivy ny foibe famantarana ny toetry ny andro hatrany, andalany morontsiraka atsimo andrefana izy ny tolakandro, tombanana hitondra rotsakorana betsaka ihany koa, ka hiteraka fiakaran'ny renirano sy hitondra-drano. Napetraka araka izany ny fampitandremana amin'ny lokomena ho an'ny morontsiraky ny faritra Melaky, Menabe, atsimo andrefana, Androy sy Anosy. Ankilany, natana fiakarana ny isan'ny trabona raha ny fandalovan'ny rivo-doza dikeledi tany amin'ny faritra atsinanan'ny Madagasikara, izay mananika ny 27 izay mitsinjara tokantrano misy sa 420 manodidina 520 kosa ny tokantrano mbola dibo-trano, raha tokantrano misy sa 700 ny potika tanteraka, araka ny tatitry ny BNGRC na ny Bureau National misahana ny loza sy ny tandimon-doza tamin'ny 12 ora tolakandro teo. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alay ity. Naiza misy anao ankasitrahana hatrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Mandra-pitafa ho amin'ny rapitro indray ary tombo kilasy tombo vavy aloha matoka. El Mondes
mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmondes, il a présenté Nivavao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.